misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity ampitiavana sy ampiraretsoany koa no iarabanantsika isatokantrano tsirairay avy alohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavakisika raha ny tsaran-jesin-danitro mbola fary izay miantso ny anaranao mity anio ity misaotra anao ihany koa tompo izay mitantana ny fiainana hatrany andray ny teninao izay ankehitriny dia aoka ianao ampianatra anay ny fahamarinana ny feno avy aminao izay lahatra amin'ny fonay anaraka izany anaran'i Jesosy amen. Ohateny lesona antsika androany dia manao hoe fitiavana an'Andriamanitra. Tsy mihanina fotsiny amin'ny fanehoana sy ny fanomezana fitiavana Andriamanitra. Izy mihitsy ny fitiavana. Izay rehetra saintsaininy, izay rehetra amboariny, izay rehetra ataony ary izay rehetra fironiny dia asesiky ny fitiavana. Ilaozan'i Jesosy ny zavatra rehetra mba hanehoana amin'izao tontolo izao ny fitiavana dia tsy iza fa Andriamanitra. Tsy tia teny izy, malala tanana, mifantoka amin'ny hafa. Manerana ny soratra masina dia miantso antsika hoe zanan'Andriamanitra. Hatrany Edena ka hatrany amin'ilay Jerosalema vaovao dia mitaratra ny faniriano mpiara-dalana amintsika ny fifandraisana rehetra amin'ny taranak'olombelona. Ny fitiavan'Andriamanitra no kofehy manambatra ny tontolo izay nohariany. Izany no feon'ny ambara-peon'ny hira-pifaliana, loharan'ny fahasambarana izany, firindran'ny fifaliana ary hery izay mampiroborobo ny aina sy mahatonga ny fiainana mandrakizay ho miendrika ny ivelomana. Mampanantena ho avy feno fanantenana ny Baiboly izay anjakan'ny fitiavana indray aorianan'ireo korotana rehetra nateraky ny ady ny fanaovany tsara sy ny ratsy. Anjaka ao amin'ny voary manontolo indray ny fiadanana. Ho trandrahana sy ho kolokoloana ary ampiasaina ho voninahitr'Andriamanitra ny fahaiza-manao sy ny talenta tsirairay avy. Hitombo tsy misy fetra amin'ny fahalalàn'Andriamanitra sy ny fitiavana azy sy ny hafa ihany koa ny zava-boary rehetra. Ho fiainana mandrakizay feno firindrana izany izay ahavelom-pakasitrahana mandraka hariva ny voary ny amin'ny Andriamanitra. Tsy misy ninon'inona eto ambonin'ny tany azo ampitahina amin'izany. Tsy mbola tapitra nefa ny ady lehibe fandainany tsara sy ny ratsy. Taorianan'izay fianarana nandritran'izay 12 herinandro izay ary dia misy safidy tsy maintsy ataonao hiandany amin'izy ianao amin'io ady lehibe io. Andray ny tanan'i Jesosy ve ianao ka ndositra ny aloky ny fahotana ary anatona ny fahazavan'ny fitiavana. Ny fotsika no tany-piadiana amin'io ady io, ny fileferana eo amin'i Jesosy rery ihany no hanome ny fandresena ho antsika. Fa hoy ny Apokalipsy 2:20 manao hoe izay maharesy no andova izany zavatra izany ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanaka. Tianao Andriamanitra, faniriany lalina tokoa ny hahatonga anao ho zanany, hahatonga anao hiara-monina aminy any aminy mandrakizay. Dia kanefa tsy maintsy maneho ny safiditsika isika amin'ny alalan'ny fanoloran-tena na ny fandavana isanandro. Ny riko indrindra ianao hanana safidy tsara, tsy amin'ny vava ihany fa safidy ho tanterahan'ny asa atao. Amen. Reranay tsara andrezan-danitro, mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay mampiseho anay ny zavatra rehetra
misy sy ny zavatra rehetra hitranga. Mangataka aminao izahay mba tsy ho velanao irery izahay, fankarezinao sy ho tazominao mba tsy ho voaiala amin'ny bokon'ny fiainana tokoa ny anaranay, fa hiaraka ifampiarahana an-danitra izay ho tonga soa. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo tongotrao